sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly magnano mbola tsaratsika jiaby izay mitandregny sy magnaraka trany ny fandaragna maro samihafa eto amin'ny ty onjam-peotsika radio Fanir Marie izay manambatra atsika olo araiky ity. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mpagnaintsika eto amin'ny ty onjam-peotsika ity atsika amin'izao fotoagna izao. Ko magnentana atsika jiaby ary araka ieno sy andray zegny ampinoana sy ampitiavana. Mankalaza ny nidinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy Masina Maria ny eglizy magnerantany amin'ny ty alahady ity. Izao fankalazagna izao ane amelombelona ihany koa ny finoantsika sy amelantsika ny fanahy masina iasa ao agnatintsika. O indrindra ny lohahevitra amin'ny ty aladin'ny Pentecote ity. Pankahery sy mpanazava ary pampiavana ny fanahy masina. Ndia hoenontsika sy horaisintsika ampitiavana ary vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ny ty fankalazana ny aladin'ny Pentecote ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asin'ny apôstôly. Noho ny tonga ny andron'ny Pentecote dia tafavory tao amin'ny trano anankiray ny apôstôly rehetra. Ary tampoka injay nisy feo avy any an-danitra, toy ny rivotra ny fofofofo mafy, ka nahenika ny trano ny toerany. Sady nisy lela maro mitarehina afo, nidina niseho taminy sy nizarazara nipetraka teo ambony tsirairay avy. Ka samy feno fanahy masina izy rehetra sy niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampanantenany fanahy masina azy avy. Ary nisy jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerusalema avy tamin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Noho nare izany izy ireo dia nidododo marobe ka very hevitra izay tsy izy, fa samy nandre azy ireo ny teniny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjona izy ireo ka vaky nanao hoe, edre
tsy avy any Galile daholo va ireo miteny ireo? Ka nahoana ary ty isika no samy mandre azy miteny ny fitenin-drazantsika avy, dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita sy ny mponina any Mesopotamia, Jodea, Kapadosa, Ponto, Azia, Frigia, Pamfilia, Egypta, ary ny any Libia akaiky ny Sirena, sy ny vahiny avy any Roma, na jody na prozelita, ary ny any Kreta sy ny Arabo. Dia hoana no samy mandre azy ireo milaza amin'ny fitenin-drazantsika avy ny zava-mahagaga ataony Andriamanitra isika rehetra. Izany ary ny teny ny Tompo isaorana ny e Andriamanitra. Something fun I must know. Chiten family, chiten chami apa. Pumpkin and his fellow and ancha. Lori piti bali rip chami bumbu. Something fun I must know. Chiten family, chiten chami apa. Something fun I must know. Chiten family, chiten chami apa. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, tsy misy afa milaza hoe i Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Maro samihafa ny fanomezana nefa iray ihany ny fanahy.
Maro samihafa ny fanompoana nefa ny tompo iray ihany, ary maro samihafa ny asa nefa iray ihany Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samy omena ny fanomezana maneho ny fanahy izy tsirairay avy mba ahasoa ny be sy ny maro. Fa toy ny mahiray ny vatana na dia maro rantsana aza, sy toy ny mahavatana iray ny rantsambatana na dia maro aza izy, dia toy izany koa i Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra, mba ho vatana iray ihany isika, na jody na jentily, na mpanompo na tsy mpanompo, ary fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. 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 Alleluia, Jesu na jeni nune funna mate. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Jesu na de mat na levin karapolungo. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Indar ni tenanda manta pasam tanalu na kazi. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Indar ni tenanda manta pasam tanalu na kazi. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Ombantsika mianakava ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza, ny evanjely masina nisoratany masindajoany, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Ny arivany Paka, ilay andro voalohany ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran'ny trano nivorian'ny mpianatra no ny fatahorany ny Jody, dia tonga i Jesua ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe, ombanareo ane ny fiadanana. No ny efa nilaza zany izy, dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ka afaly ny mpianatra fa nahita ny Tompo. Dia hoy indray izy tamin'izy ireo, ombanareo ane ny fiadanana, tahaka ny naniran'ny raiko, ay no anirako anareo koa. Rehefa nilaza zany izy, dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe, reso ny fanahy masina, ny fahotana zay avelanareo dia ho avela, ary izay tananareo dia ho voatana. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. 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 Izany ary ny tenin'ny Tompo, dirany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala amin'izao Pentekoty zao dia azo lazaina
fa fankalazana ny fahaterahantsika vita-patemy sy aby, zany hoe sady masiaro nahaterahantsika ho anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra sy olo raika ao amin'Andriamanitra isika no mankalaza ny fahaterahan'ny Eklizy. Araky ny averimberintsika matetika ny fankalazana sy hoe fahaserovana fosiny ho isika, fa no ny asan'ny fanahy masina ary izao indrindra no miseho miariary zany asan'ny fanahy masina izany, dia izay ankalazantsika androany dia miditra tanteraka amin'izay fankalazana izay tsika. Ka noho izany ary ry kristianina ava-malala, sambatra isika mahasapa izany, mahasapa isika no ny nesan'izay fanahy masina izay, dia isoratsika ary Andriamanitra loharano fa nizotra tsara, mahasapa isika zany fa nizotra tsara izay asan'ny fanahy masina izay, fa no nisin'izay fanahy masina izay tokoa manko dia nizotra tsara tokoa ireo fijanonana rehetra ka afaka niatrika tokoa ny sinody isika, niara-doizy tokoa isika. Ka indroary tonga amin'ny fijanonana faefatra antenaintsika jiaby ho Pentekoty vaovao ansika, zany hoe matoky sy mananteny isika entan'ny fanahy masina ka ho Pentekoty vaovao ho an'ny diocese, départ vaovao aorinan'izao sinody izao. Ka iraina itsika hoe ove missionnaire vita batemy anorina ETA ho tabernakla velona, izara ny famindrapo ho génération manorina mamafy fiadanana sy fanantenana ary fihavanana anasitrana n'izao tontolo izao. Ary dia manantena koa ary sika fa hiasa zay fanahy masina mpanavao zay ho an'ity firenesika ity, ka ireo fikonandoha maro samihafa zay etresika kosa dia hitondratsika amin'ny tena fiovoarana marina, ka ahitany sirairay ny fivelarana marina, ny fivelaran'ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Ry kristianina havana, ny voalohany azo songadina ary dia noho izay asan'ny fanahy masina ary vokatry ny fanavotany Kristy izay nandresin'ny rasy rehetra, nandresin'ny fahotana izay nangeza sika ary mangeza sika ka matoky sika fa andesy ihany koa an'izao krizy maro lafo izao, ka hitondratsika amin'ny fahariana vaovao. Ry kristianina havana, milaza miara-mahita koa isika fa potika noho ny etraketraka ataosika ny zavaboary ankehitriny, ary dia marary ny tranobe iombonana. Mila fiovampenitra mahery vaika tokoa isika, ary izay fiovampenitra mahery vaika antenaintsika izay nitondra fihavozana dia vokatry ny fanahy masina entina manorina fomba fifandraisana vaovao amin'ny zavaboary, mitondra amin'ny fivelaran'ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Io no lazain'ny Papa ao amin'ny Laudato Si izay nankalazaisika sy ela ny 10 taonany, ary efa manomboka latsapaka amin'isika ny fampianarany, ka zatra isika ny mivelona na dia tena sy tanteraka aza ny mahadioseze mainso asika. Raha tsy ao amin'ny Kristy anefa isika dia mangeza antsika ny toe-pahotana vokatry ny fahotana tamin'ny fototra tamin'ny Adama sy Eva. Noho ny fakapanahy mahazo azy ireo no nahatonga azy ireo sy eo anivon'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, ary fantatra sika ny vokatry n'izay potika ny fifandraisana na amin'ny zavaboary na amin'ny fiarahamonina. Ilay hitan'Andriamanitra fa tsara araky ny fampianarana ao amin'ny Baiboly dia potika noho ny fahotana, noho ny fitiavan-tenantsika sy noho ny avinavina. Miarasy hatrany zany fifandraisana zany raha tsy mibebaka isika ary hiara hivavaka isika mba noho ny asan'ny fanahy masina dia hibebaka tokoa isika, ka hiova zay fifandraisana mpifahavalo zay ka anjary fifandraisan'ny mpihavana tokoa. Ny fanahy masina ry kristianina havana no manampy isika ahiavao
ao anatin'izay fihavanana voalaza sika izay vokatry ny fanavotany Jesoa. Be famindrapo tokoa manko Andriamanitra ka naniraka an Jesoa zanany, izy zay sy nanota satria zanak'Andriamanitra nanaiko ho fahotana ny baby ny fahotansika rehetra. Nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana izy ka nandresy ny rasy rehetra nandalo an'izay fizaliana izay sy fahafatesana fa nitsangako velona ka napiditra sika indray ho fianakaviana ao anatin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra araky ny hira ataosika nivoan'ny varavaran'ny lanitra. Ry kristianina havana, tanteraka izany amin'izao andro ny Pentekoty zao, ny tany sy ny lanitra noho ny asan'ny fanahy masina dia iray ihany. Lasa zanak'Andriamanitra tokoa manko isika, olo raika ao aminy. Sambatra sika ry kristianina havana, mahafantatra zany are sarobidy afaliana sy asambarana sy takatry ny saina n'olombelona ary sy takatry n'izao tontolo izao. Namaly ny anson'Andriamanitra isika ary dia miombona amin'Andriamanitra. Tsy manery antsika Andriamanitra fa nisafiditsika no mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra. Andriamanitra manolotra ny fanomezana lehibe ho tonga zanak'Andriamanitra teny finoana ka anjara sika no mamaly. Mianso ansika tokoa Andriamanitra, manolotra ny fanahy masina izy, manolotra ny finoana, fanomezan-dehibe no atolotr'Andriamanitra asika, anjara sika ary ny mandray an'izany fanomezana izany amin'ny famaliana ny asony. Izany no finoana izay resika ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mamaly ary mahafoy koa isika manolotra ny aintsika. Izany ny vokatry ny fankalazana ataosika ka mahatonga sika olo raika, fianakaviana raika ao amin'Andriamanitra. Ry kristianina havana, fahasoavan-dehibe no ankalazaisika amin'ity andro anio ty, ka faly miaraba sika rehetra amin'izao fankalazana ny Pentekoty zao, araky ny lazaisika teo, fankalazana ny fahaterahasika ho tonga zanak'Andriamanitra, ka miaraba sy mirary soa antsika amin'izao Pentekoty zao, izay manampy asika iaina sy roso lalindalina koa, ka na dia eo aza ny zava-manahirana sy ny sakasakana maro isan-karazany dia no ny asan'ny fanahy masina dia afaka mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro sika ka mampiseho ny mahazanak'Andriamanitra sika. Vokatry ny maolo raika sika dia miavao tokoa ny fifandraisasika samy olombelona ka manorina sy mikolokolo tranoben'Andriamanitra isika. Dia izao tontolo izao zay efa potika tokoa no ny etraketraka sika olombelona vokatry ny fahotansika. Ny faharoa dia azo asongadina amin'izao Pentekoty zao sady mafisin'ireo tenin'Andriamanitra telo novakisika teo fa no ny asan'ny fanahy masina dia miombona tanteraka isika. Ny vakiteny voalohany ao amin'ny asan'ny apôstôly dia mampiseho fa no ny asan'ny fanahy masina dia nandray ny tenin'Andriamanitra araky ny fiteniny avy ireo rehetra tonga tao Jerosalema, sy hoe no ny dikateny simultané na ny fahaizana teny maro samihafa, na hoe i Piera na i fitenin'ireo foko marobe izay voatanisa amin'io vakiteny io, na koa hoe ny fitenin'ny Piera dia en'ireo olona rehetra reo tamin'ny fiteniny, fa no ny asan'ny fanahy masina mampiombona. Ary io le lazaisika hoe asa mampitolagaga dia zary olo raika izy rehetra satria afaka nandray ny sitrak'Andriamanitra, ny afatr'Andriamanitra na dia maro samihafa aza ny fiteniny. Ka izay indrindra ry kristianina havana, noho ny fiombonana amin'ny fanahy masina dia afaka mandray ny tenin'Andriamanitra sika ary manilo asika zany tenin'Andriamanitra zany, manilo asika ny eglizy izay soloan'ny Piera tena eto, ka ny fahasoavan-dehibe tokoa izao mahaolo raika asika izao. Ka lay nofinofy nandrandraina mandrakariva tamin'ny nanaovana ny tilikambo fahiny mba ahafahana manakatra ny lanitra
dia tanteraka no ny asan'ny fanahy masina, no ny vokatry ny fanahy masina. Izy fanahy masina no ahafahasika miombona amin'Andriamanitra, miombona aminy, ka io no antrateriny vakiteny faharoa dia ny taratasin'ny masinday Paoly ny Korintiana, no ny vokatry ny fanahy masina tokoa dia afaka manambara fa olo raika ao amin'Andriamanitra isika. Izany hoe i Jesosy no tombontsika ka afaka manolotra ny tenantsika amintsika, ka zary tolotra sarobidy iombonantsika amin'Andriamanitra. Ry kristianina havana, zany ny vokatry ny finoana ambarasika ary vonona manokana ny tenantsika sady manolotra ny tenantsika isika, mafoy ho an'ny Kristy ka mivelona tahaka ny Kristy, ka zary kristianina ary araky ny averimberisika. Nyzay teny kristianina zay dia avy amin'ny Kristy ary dia zary Kristy mpiarabelona amin'olona isika, averimberisika zany, satria no ny asan'ny fanahy masina dia manambara fa i Kristy ny famonjenao antsika, i Kristy ny tsokisika, ka na dia maro samihafa aza ny fiainana fa ny fiainana no aneho isika ny maha-kristianina isika, ary zay no ambarasika hoe fifampitrahofana ny fiainana sy ny finoana, ka ireo talentatsika sirairay izay mety no ny asan'ny fahotana zary fifanoherana satria fahasamihafana dia no ny asan'ny fanahy masina, dia mafoy isika ary manolotra ny aintsika ka manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra amin'ireny talentatsika ireny, ka zary mampiombona ary dia aneho isika fa olo raika ao amin'Andriamanitra isika. Hoy indrindra i masindahy Paoly manambara an'izany, na maro samihafa aza ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina dia iray ihany ny fanahy masina, na maro samihafa aza ny fomba anehoana an'izany amin'ny fanasoavana ny maro dia iray ihany ny fanahy masina no nanentana antsika, satria fanahy iray ihany no anaovana batemy isika. Zany hoe olo raika ao amin'Andriamanitra isika no ny asan'ny fanahy masina, ka sy misy sony ny jody na zentilisy na mpanompo dia iray ihany, satria olo raika ao amin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra isika, vokatry ny fampanantenan'i Jesosy izany, araky ny voalaza ao amin'ny evanjely no renesika teo. Maneraka sika tokoa ny fanahy masina mba aneho an'izay fiombonana izay. Betsaka no manontany ahoana no afantarana fa miasa tokoa ny fanahy masina, ahoana ny afantarana fa eo anivony ny fiainansika ny fanahy masina. Ny famantarana voalohany ry kristianina hava fa miasa tokoa ny fanahy masina dia ny fiombonana. Zay rehetra mampiombona dia asan'ny fanahy masina. Raha misarasaraka isika, raha mifanilikilika, raha mifanavakavana dia fatary fa sy asan'ny fanahy masina izay, fa asan'ny demony. Ny fampisarahana, ny fanilikiliana dia manapirofo fa sy ny fanahy masina no manentana ansika. Raha atao amin'ny teny hafa dia hoe ny fady ao ny fanahy masina dia ny fahotana, ny asan'ny demony no mampisaraka, mampiditra asika amin'ny fakapanahy. Ny famantarana faharoa fa miasa tokoa ny fanahy masina araky ny voalazan'ny masinday Paoly dia isika afaka manambara fa i Kristy ny tombontsika. Na dia maro samihafa aza ny fanomezan'ny fanahy masina, hoy masindahy Paoly, dia iray ihany ao amin'ny Kristy isika. Fanomezan'ny fanahy masina no mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka andresa sika ny batemy, ary izay no mahatonga sika ho fianakaviamben'Andriamanitra, olo raika ao amin'Andriamanitra. Frately tout piraitapo ao amin'Andriamanitra sika, asan'ny fanahy masina izay. Ny famantarana fahatelo dia ny fanahy masina sy mba mikombona na mampikombona, ary io dia famantarana lehibe tokoa ry kristianina hava. Lay fiombonana ho fianakaviamben'Andriamanitra olo raika ao aminy dia sy hoe mikombona fa maneraka sika. I Jesosy ao amin'ny evanjely milaza an'izany, ary zay raha teo ny antondian'i Jesosy eto tany, fiadanana vokatry ny fiombonana, ny fanomezana nylay fiadanana avy amin'ny Kristy azo ary mibaribary amin'izao Pentekoty izao,
ka sy ho asika samyrery fa iraina ho zaraina amin'ny manodidina tahaka ny Jesoa zay nirain'ny ray eto anivosika, dia isika ihany koa no niasan'ny fanahy masina, ilay fanahy niasa tao amin'ny Jesoa ihany koa, dia maniraka sika eo anivony olona ka zary Jesoa mpiarabelona amin'olona isika, sy maintsy zary eo ve missionnaire zany zay vita batemy ka entan'ny fanahy masina. Araky nefa voalaza sika hatramin'ny Paka, dia isika izao no Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina ansika, ka maneraka sika tokoa i Jesoa izara ny hafalian'ny Paka, izany hoe ny fialana amin'ny fahotana mampirefarefa sika ka mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra, ka mizary fahariana vaovao mampiova ny fifandraisasika na amin'ny mpiarabelona amintsika na amin'ny zavaboary na amin'Andriamanitra, ary zay no mitondra amin'ny tena fiadanana sy ny asambarana marina. Ka io no entina eo anivony manodidina asika zaraina tokoa ilay fiadanana na mpanantenana asika. Endrysika tamin'ny alalan'ireo evanjely nandritra ny fankalazana ny Paka izany rehetra izany, fa isaky ny niseho tamin'ireo mpianatry i Jesoa dia manambara sy manolotra ny fiadanana, ombanareo any amin'ny fiadanana ho izy. Ry kristianina havana, anjara sika ary amin'izao ny mizara n'izay fiadanana, mizara n'izay hafaliana, ny evanjely, ny vaovao mahafaly, mba hahatonga ny olona ao anatin'izay fiadanana izay amin'ny alalan'ny mahazanak'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina izay, ka ny fanahy masina no mankahery asika araka ny voalazan'i Jesoa ao amin'ny evanjely. Raisy ny fanahy masina, ny fahotana zay avelanareo dia voavela, ary zay hotananareo dia voatana. Izany hoe afaka mandresy ny fahotana sika ny rasy, ka io fandresena ny rasy io no mahatonga sika ho mpanorona ny tranobe fiombonana vaovao. Ry kristianina havana, tadidisika ny afatry ny Papa Léon, sady manohy ny anson'ny Papa François rateo, dia izy no ansoina hoe Papa ny fiadanana, ho iraina ho mpamafy fiadanana sy fanantenana isika hoy ny Papa Léon fa-14, ary raha voavoatendry ho Papa izy dia izay fiadanan'ny Kristy izay no nambarany, sady fiadanana maniraka ho izy, sy tanteraka izany fiadanana sy fanantenana izany raha sy mamboly sy mizara fifamelan-keloka sy famindra-po isika, sy hita ny tena fitoniana eo amin'ny fiainansika, ilay fitoniana ahafahasika manorina fifandraisana vaovao raha sy mamboly fifamelan-keloka sy famindra-po isika, ary ilaina izany amin'izao sika manorina an'izay fiavozana sy fanavozana ataosika izao. Ka izay indrindra ny tiany Jesoa resaina raha maniraka sika hoe ove missionnaire izy, raisy ny fanahy masina, ny fahotana zay avelanareo dia voavela, izany hoe aoka efamela heloka isika, ary raha mifamela heloka isika dia izay tokoa ny Pentecote vaovao, ary Pentecote irisika tokoa, ary zay ny Pentecote raha tanteraka io afatry ny Jesoa io, raha afaka mifamela heloka sy mamindra fo tokoa isika eo anivon'ny fianakaviana, ary ho fianakaviana eglizy telo tokoa sy fiarahamonina misy asika dia ao anatin'ny fiadanana, fandrindra araky ny voalaza sika teo am-pendohana, fotsy izao dia isika ihany no maniry mafy mba ho isy izay fiadanana izay. Ka izay indrindra ry kristianina hava, maniry mafy tokoa isika mba izao fikaonandoha pirenena raha sika manao izao hitondra amin'izay tena fiavozana izay raha ao anatin'ny vavaka, ka ny fanahy masina mampiombona asika mila mifamela, mila fitoniana ny firenena raha tisika iroso amin'ny firaisan-kina araky ny afatry ny eveka vo eo ampelantanasika, mila miaradia isika aza miady rery hoy ny eveka rehefa ny fanahy masina mpankahery no manosika sika izara izany vokatry ny
fanahy masina izany eo ampiarabelona ka izy fanahy masina mampiombona ansika dia ho tanteraka ny tena fihavanana imatimatesasika fa soatoavasika malagasy araky ny hira-pirenena dia ho sambatra tokoa ity Madagasikara mamitsika ity. Raha ny marina zany ry kristianina hava ny eve missionnaire dia iraina ho mpampiavana eo anivon'ny mpiarabelona entaniny fahazavan'ny fanahy masina isika ka mitondra ny fiadanana. Ilay fiadanana marina dia ny fiadanana ampanantenain'i Jesosy antsika. Ry Jesosy Tompo, misaotranao tokoa izahay noho ny fanomezanao anay ny fanahy masina ka engany ny afo ny fanahy masina anapotika sy andoro ny rasy rehetra fandrindra ny fialonana, ny fitiavatena, ny avinavina, ny fanelikilina, ny lainga sy ny fitapitaka izay azo lazaina fa tena godra fotaka mandrevo anay ary mandrendrika anay. Oka kosa noho n'izay afo ny fanahy masina izay ny afo mpitiavanao ampiredretra ny fonay ka hitondra sy hizara ny famindraponao eo manodidina anay izahay ka hifamela heloka. Omeo anay tokoa ny aim-baovao entan'ny fanahy masina, ny hery vaovao afanay mitory ny hafalian'ny paka mitondra fiadanana amin'ireo mpiarabelona aminay izay maro ny very fanahy mbola velona noho ny krizy mafy mikikinay ankehitriny. Irehetra fitiavana neny fonay tsiraikiraiky ka tonga anay ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina anay. Eo ve missionnaire hitondra fahazavana sy fiadanana amin'ireo manodidina anay amin'ny alalan'ny fifampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Masin'ny Maria reny engany ho senakla ho anay izao synody ranay miatrika izao mba ho Pentecote vaovao tokoa. Masinday Joseph ray mpiaron'ny eglizy eran-tany misedra fotoany sarotra ny fianakaviana eglizy kely mivavah mba hanana finoana velona trany ahafanay mandresy ireo fakapanay maro samihafa mila andrendrika anay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.